Ampifaliana tomboky lasy tomboky vavy no androsoko ao tokantrano indray amin'ity alina ity zoma ataontsika hoe fandaharana farany mialohan'ny atrehantsika an'ilay fotoan-dehibe hanovan'ny fiainan'ny Madagasikara manontolo, hanovan'ny fiainan'ny commune rehetra manerana ny nosy dia ny fifidianana be ny tanàna amin'ny 1 Desambra ho avy izao. Ity ny fandaharantsika farany mialohan'izay fifidianana izay. Mazava loatra fa eto no fotoana izay ametrapetrahantsika ny hafatra sy ny tsara ho fantatra ny fitandremana sy fahamalinana rehetra tokony atao amin'ny fiatrehan'izany fifidianana be ny tanàna sy mpanolontsaina izany. Miaraba manokana anao manaraka amin'ny fahitalavitra, miaraba anao izay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra na amin'ny alalan'ny YouTube, miaraba anao izay miaino sy manongila tsofina amin'ny alalan'ny 5 teboka 4, ary itony mahazatra moa dia iarahako manolotra amin'ny namana mpanolontsaina teo aloha no sady pray listra raha teo izay mirahavavy atao anatin'ny listra Tojo Ravalomanana Larana faha-4 kandida ho mpanolontsaina dia tsy iza akory fa ny namana Clémence Ranirina no miara-manolotra ny fandaharana. Miaraba Clémence. Miaraba anao namana Lilira Faralahy, miarabantsika rehetra izay mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana sahila zao eto amin'ny MBS. Ho an'ny androany dia izara roa mazava tsara ny fandaharantsika andray vahiny roa mifanesy isika amin'ity alina ity. Voalohany amin'izany dia Andriamatoa Narcisse Randria no manamaly eo izay mpikatroka timy meny anivon'ny boriboritany fadimy no raisitsika voalohany, ary ny vahintsika faharoa kosa dia Iada izay efa diso fantatritsika loatra mpanaraka ny fandaharana sahila zao, manam-pahaizana momba ny resaka fifidianana, mpanao politika ihany koa, hitondra amintsika ny vaovao malaza sy ny fanentanana ho antsika vahoaka Antananarivo ihany koa manoloana ny fiatrehantsika n'izany fifidianana be ny tanàna sy mpanolontsaina izany. Raisitsika ary ny vahintsika voalohany Andriamatoa Narcisse, miaraba anao tompoko amin'ny vahiny ato anatin'ny sahila zao. Miaraba anareo mpikarakara ny fandaharana MBS eto Anosipatrana, ary dia miaraba ihany koa ireo teknisianina manampy anareo amin'izany fanatotosana ny ataontsika hoe fandaharana izany. Tsy adino velively nefa ny vahoaka malagasy izay heveritsika fa omena tombon-dany amin'izao ataontsika hoe fanazavana ny zotrany fifidianana misy eto amin'ny Antananarivo renivohitra zao. Eny tompoko. Ankasitrahana be dia be fa izay mianadahy Clémence efa ela ihany no ny fampidinika ny amin'ny hoe ekarana ao anatin'izao fandaharana izao, ary eto dia tsara ny manamarika fa Andriamatoa Narcisse dia mpikatroka mafana foana amin'ny boriboritany fadimy, ary ao amin'ny mihitsy moa izany no misy ny QG eny Alarobia amin'izao fotoana izao izay ankasitrahana raha rotiny eto te hantany satria ilay zava-misy any anaty tanàna any no tena mahaliana ny mpijery Narcisse amin'izao fotoana ankatoky ny fifidianana izao. Inona ny tena zava-misy zavatra miseho eny aminareo, satria raha mahita ny filaharana be dia be manerana an'Antananarivo, ary anisan'izany ny eny Alarobia tany amin'ny Coliseum, Matetsy-Ampefiloha, Ambohijatovo, enao pony eny Alarobia raha teo ohatry ny tiako raha andao tena vakitsika ato anatin'ity fandaharana ity ho re-pijery ho henon'ny mpiaino rehetra hoe inona ny tena zava-misy marina eny amin'izao konokonona mialohan'ny fifidianana izao. Ho anatin'ny fifidianana be ny tanàna moa tsika izao, ary ny antoko tiako Madagasikara no anisany antoko izay heverinay fa manana ny lanjany eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Ny antoko tiako Madagasikara dia nanolotra kandida anankiray izay heverintsika fa manana ny toerany eo amin'ny lafiny fampandrosoana ny firenena, dia Andriamatoa Ravalomanana Tojo izany, numéro 4 ho be ny tanàna Antananarivo. Raha mikasika ny ataontsika hoe sehatra ny fizotran'ny raharaham-pifidianana any amin'ny fokotany misy anay Alarobia Amboniloha, dia tena mampahatsiahy fa tena tonga eo fokotany rehetrarehetra misy ny ataontsika hoe tsy fanjariny ny ataontsika hoe fikarakarana ny fifidianana. Azo azavaina mazava eto ny amin'ny hoe fakana ny ataontsika hoe fon'ny vahoaka amin'ny alalan'ny zavatra tsy dia mendrika loatra, fizarazarana isan-karazany ataontsika hoe sakafo, koveta, vilia sy ny sisa, izay hatramin'ny fakomalika, hatramin'ny omaly dia laharana tsy hitanono teny Nalamahitsy teo Alarobia, ary ankehitriny amin'izao fotoana izao ao amin'ny Arena dia mbola harana tsy tapesipesena tompoko entina angalana ny fon'ny vahoaka. Izany zavatra izany heverinay fa tena anisan'ny zavatra tsy mendrika raha fifidianana lehibe ho an'ny be ny tanàna izay hitondra ny renivohitra Antananarivo tsapa avy hatrany, fa tsy mandeha manaraka ny ataontsika hoe fenitra demokratika ka any ka mahatonga ny
sainy mpikatoka ray manontolo mihitsy eritreritra hoe rakotry ny ataontsika hoe osoka sy ny alabato ndray ve ty fividianany ity satria raha ny any fokotany misy anay de petsaka ny ataontsika hoe zavatra tsy de mandeha amin'ny lafi ny ara-dalàna zany eo amin'ny lafi ny fikarakarana zany ataontsika hoe fividianana zany raha eo amin'ny ataontsika hoe resaka vahoaka ndray zany eo alarobeny ambony losy zay verina hoe ny tenanay de nisany manaraka hatrany an-trano ny ataontsika hoe fampelezan-kevitra de hita fa lina tanteraka ny vahoaka amin'izao fotoan'izao ary dia azo lazaina fa miova fo miova saina ny am'izay verina fa kandida ho safidiny hitondra ny tanàn'Antananarivo de Andriamatoa Tojoka Valomanana izany zay verina fa kandida manana ny maizy azy ary dia iverinay fa mendrika ho altsony eto ary holazaina amin'ny vahoaka mihitsy hoe tsy misy afa-tsy io kandida io any afaka hitondra fanovana ho antsika na eo amin'ny lafiny ekônomika na sosialim-bahoaka na ara-politika izany. Resaka teo ianao hoe misy ale fizarazarana zavatra sy tolotolotra maro samihafa eny anivon'ny fokotany ho anao manokana inona ny antony mahatonga ny antoko eo amin'ny fitondrana manao an'ireny amin'izao fotoana izao? Raha ny antony eo amin'ny antoko ny fitondrana ny anaovana an'ireny zavatra ireny de tsy mahatoko tena mihitsy ry zareo ny am'izay verina hoe azahoany fandresena ary zahatra efa hitatsika zany tamin'ireo fividiana rehetra mpandimby teto fa dia tsy maintsy mandeha ao anatin'ny kolikoly sy ny ataontsika hoe lafiny tsy manaraka ny ataontsika hoe fiainatra demokratika ny fividianana amin'izao fotoana izao izay indrindra no mahatonga anay zany hiteny eto amin'ny radio MBS fa amin'izao fotoana izao de tokony ho mailontsika vahoaka ary anara-maso tanteraka ny ataontsika hoe fifidianana zay ho atrehintsika amin'ny 11 Desambra satria ny fomba rehetrarehetra tsy misy afa-tsy ny fanarahana maso vahoaka akaiky eny amin'ny sehitry ny ataontsika hoe birao-pifidianana de ny manomboka ny ataontsika hoe fisokafan'ny birao de tokony ho tonga alohantsika amin'ny 5 sasany farafaharatsiny mba azahoantsika miaro sady ireo karazana ataontsika hoe fihetsiketsehana fenosoka hoentina zany andrirarana indray zany zay resultat na vokatry ny fividianana misy eo engaviana mihitsy ny vahoaka zay ny tena zava-dehibe hoe hiatrika amin'io andro faraka 12 Desambra io manomboka amin'ny fisokafany birao ka hatrany amin'ny fifaranany ataontsika hoe fividianana de ny fandisanany vato sy ny voany ataontsika hoe resultat zany ny mitabe tsy lany mamba tompoko ary izay indrindra mahatonga anay hoe rehefa miatrika eny tsika vahoaka tonga eo tsika vahoaka de azo antoka fa hosahirana ihany ireo iverina fa mpanao zavatra tsy de mety amin'ny fividianana ka dia manasa sady anareo zahay ny anao andray anjara ny adidinareo adidy zay makadidy zany satria renivohitra Antananarivo no fidina ary ben'ny tanàna manana ny maizy azy ny tokony hitondra an'izany ataontsika hoe renivohitra Antananarivo zany de Andriamatoa Ravalomanana Tojo numéro 4 ben'ny tanàna Antananarivo. Andriamatoa Narcisy efa nresahana moa ary nresahana amin'ny rahavavy tato anaty fandaharana ny hoe osoka maro samihafa zay hoentina ampandanina ny kandida mpanjakana ao anatin'izao fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina izao nresahantsika tamin'ny fandaharana farany resaka ordonnance sy ny sisa tao anatin'izany de amafisiko eto ny fanentanana efa nentina amin'ny rahavavy hatrany de ny amin'ny hoe ny fahatongavantsika maro be mandeha mifidy ihany no antoka hidivantsika amin'izany resaka alabato sy osoka izany ary zay no anentanana ny rehetrarehetra any an-tokantrano ny amin'izany fandehanana mifidy izany fa amaraparana antsika ny resaka Andriamatoa Narcisy ameko fotoana ianao ahafahanao manentana ny olona ny amin'izay hoe hifidianana ny Tojo Ravalomanana larana faha-efatra ao amin'ny bulletin tokana izay. Eny tompoko raha miantso amin'ny alalan'ny onjam-peon'ny RBS ny tenanay dia manana adidy ny malagasy zay verina eto amin'ny atao renivohitra Antananarivo anitsy ny fomba fijery sy ny fomba fisainana ny amin'izay verina hoe hitondra ny renivohitra Antananarivo zay no mahatonga anay hiantso
matetika anao famelabelara-kevitra ary hidina eny amin'ny ataontsika hoe fokotany misy anay manodidina satria ilaina ny fanentanana vahoaka hazahoana manome toky fa tsy misy afa-tsy ny numéro faefatra Andriamatoa Ravalomanana Tojo ihany ny fanafody vahaolan'izao firenena latsaka anatin'ny akaterena sy ny fahasahiranana zao erahantsika mahita fa mila fanarenana ny sosialy, mila fanarenana ny fandriampahalemana, ny fahasalamana, ny fotodrafitrasa isan-karazany, ny asa zay omena ny ataontsika hoe vahoaka sy ny sisa maro tsy hita ho tanysaina eto fa de tsy misy afa-tsy ny vahaolana hoanina Antananarivo dia ny kandida Tojo Ravalomanana ihany no vahaolana koa de manantena izay fa voaray anareo ny etaeta zay everina fa azahoantsika manova an'izao fiainana tena latsaka anatin'ny lavaka mangitsikitsiko zao. Mankasitraka anao Andriamatoa Narsisy Randria no Manamaleo no vahita tao anatin'ny fandarana Sahila zao tamin'ity alina ity tsy ahitra fotsiny angamba ny ilazana Rizmenada fa misy ireo olona izay satria miresaka sika teo hoe fizarana zavatra amin'izao akatoka ny fifidianana zao de misy ireo olona tena nafatra ny antso mihitsy zany ary ny teny hoe alainay satria adala le olona manome anazy ozy zay zany le resan'olona mba tsy tenenako mot pour mot ny zavatra ny tenen'le olona fa de hoe zay tsy miova amin'ny safidy na de misy arany fizarazarana zavatra ary zay tokoa ny tena tokony toe-tsaina ananantsika mialoha ny etrentsika n'izao fifidianana zao satria tsy hoe akory rehefa ho avy ny fifidianana de omena zavatra de anova safidy fa araka ny namafisiny namana narsisy teo de hoe efa tena miatraika aty amin'ny ato filanitsika vahoaka malagasy mihitsy vahoaka Antananarivo ny fahasahiranana ka tokony tsy ho diso safidy amin'ity fifidianana ity namana Lelira Farala. Iny koa no antsika manakatona ny tapany voalohany ity ary anaraka faingo kely isika de miditra amin'ny tapany faharoa avy hatrany. Tapany faharoa amin'ny fandarana Sahila zao ary isika avy hatrany ny namana Iada Jean-Pierre izay mivahiny hatrany ato anaty fandarana Sahila zao miarabanao indray Iada. Ya de fa miaraba ny mpanaraka ny fandarana de ombako manana ny firaritso rehetra efa nandeha teo de misaotra anareo amin'ny fanasana. De hoararotana mihitsy Iada ty fotoana iarahantsika ety satria ty ny fandarana farany araka ny efa notenenina hatreny am-piandohana ararotana ny fananananao ihany koa satria ny zavatra mivaivay zay tsy azo ditsita amin'izao zany ty fizarana ety seroa ty za manokana moa izy mianada de nisy ny nandefa capture d'écran taty amiko ny lazany amin'ny hoe toy nisy nodimandry hono arak'ilay capture zany resahako eto tao anatin'ny fifanosehana amin'ity filaharana vary sy zavatra zaraina ety seroa eo alohany andinina zao fandarana izao vahoaka be no milahatra Ambojatovo, Ampefilo any amin'ny toerana rehetra Iada ahoana ny fomba fahitanao an'ity pratika isaky ny alohan'ny fifidianana de manao an'le mialatsiny moa fa zay no endrika nilazako azy tao amin'ny rindriko manokana ny amin'ny hoe système Hitler hoy satria zay le izy hoe volosanao le akoho efa ho faty fa rehefa votsitrao izy ka tsy pazanao fotsimbary de miverina aminao to tahak'izay le sary hita ahoana ny fahitanao azy. Ny fifidianana eto amintsika de efa lasa tsy ara-pomba demokratika mihitsy ny araky ny fanazavako hatramin'izay akoatran'ny hoe zany ny herin'ny vola zany ny tena mandeha de izay le zavatra miseho ankehitriny io fizarana zavatra io efa nendoavany fanamboaramboaran-javatra io taloha fiantombohana fanamboaramboaran-javatra fa tamin'ity indray zany le fifidianana tamin'ity de misy an'io fizarana karama io satria tsara ho fantatra fa karama mihitsy no zaraina amin'io satria lay olona zany misy asa angatahana aminy no antony azahoany an'lay vary raiky tapo sy lay paka eny izay zany no mahatonga anazy zay satria tambon'lay asa angatahany aminy izay karama izay no mahatonga azy hoe fizarana karama mihitsy azo hitarafana nyo resaka io ary tsy vitan'izay ihany fa misy endrika kolokolo ara-pifidianana io satria mba omenan'io zavatra io lay olona mba hahafahany mandrotsa bato ho an'lay olona hofidiana azadiny fa itsika zao miseho zao de ao anatin'ny fifidianana tanteraka mihitsy ao anatiny lay hoe fampielezan-kevitra zany ao anatin'ny fifidianana zany de misy ny hoe campagne électorale de ao anatin'izay tsika de le campagne électorale le fanaovana famelabelaran-kevitra io azadiny fa ny candidat-mpanjakana de mitondra ny anarany Andry Nirina Rajoelina Filoha zay ny zaran'ireo zavatra ireo midikan'izany tena
corruption électorale le misy eo zany zany no anan'io fa de miandry fotsiny tsika hoe inona zany ny ataon'ny anticorruption sy ny senis sy ny karazany am'zany zavatra zany fa zany no zava-misy eo ankehitriny fa tsy misy hoe olona mahazoazo fotsiny ary zany no mahatonga andreo olona marobe mivery-potsiny satria tsy tafiditra ao anatin'ilay olona ny fanarahana omena zany satria ny takina asa de tsy mahazo zany tsy hoe ny olon'olom-poana rehetrarehetra no tonga eny ary fataro tsara fa fikambanana io mizara io rehefa fikambanana de mpikambana no mahazo ao fa tsy vahoaka tsy azo ny olona na roa na telo de afaka tenenina hoe vahoaka rehefa tsy amin'ny antona fikambanana ny andanany eo fity amin'ny antony fikambanana ny andanany eo zany hoe tsy vahoaka le tonga ao nafiry ny isany fa mpikambana ao anatin'ilay fikambanana ary mandray ny tampi-karamana izy am'izay asa ao ampanaovina azy mandrindra ny fotoam-pifidianana eo mampalahelo moa ao anatin'le sary de zay hoe le fanavakavahana zany satria ny olona rehetra samy mahita n'le hoe iny vary raigony iny menaka ray litatra sasany omena ny sasany tsy omena za mihevitra fa vao maika ireny iteraka fahasorenana sy fahatezerana eo amin'ireo vahoaka izay tsy nampisitrahanany zany satria raha ny tokony ho izy de tokony tsy hisy mihitsy ny fanavakavahana indrindrindrindra avy amin'ny filoham-pirenena satria samy ao anatin'ny fahasairanana daholo ny vahoaka rehetra io moa tsetsatsezatsiaritra ny ilazana hoe raha ny eny ny fandaharan'ny député Fidèle Razarapera de niteny izy hoe ao anatin'ilay ny fiezahany antoky eo amin'ny fitondrana azo vahoaka misy an'ilay hoe etsika coliseum mamilahady tady maka artiste araiky amby roapolo be zao entina ambaboana ny fon'ny olona de hoe amin'io koa no izarana an'ilay tosika avy amin'ny fide zany ary de tena nanao antsoavy sy nandonda tabatra mihitsy ny député Fidèle Razarapera ny amin'ny hoe fa maninona no ekenareo fide no ampiasaina amin'ny resaka politika tahaka zao ny fanampiana izay avy aminareo zay no mikasika ny resaka fizarana zavatra iny namana iada fa iverenantsika kely satria ao anatin'ny famaranana ny fandaharantsika mialohan'ny atrehana fifidianana hoe tao anatiny zay 3 herinandro nisy fampielezan-kevitra izay dia ny sesisesy ireo fanaratsiana izay ataon'ireo pomba ny antoky eo amin'ny fitondrana na ireo pomba ny candidat hafa ary ny candidat Tojo Ravalomanana ny tena siblena na hoe palana ao anatin'ireny fanaratsiana maro samihafa reny maro samihafa le izy lazaina fa hoe tsindrona zavatra madomelina lazaina fa hoe manao lovatsy mifiry misy koa nyreny lazaina koa fa hoe ampamoaka entina anaratsiana ny tim sy ny filoha Ravalomanana eo ihany koa le hoe tsy mandray anjara amin'ny débat fa matahotra kanosa zany rehetrarehetra zany voambolana ny voaka tao anatin'izay 3 herinandro zay entina anaratsiana ny candidat amin'ny fanoherana ny fahitany adany reny fanaratsiana maro samihafa ireny ny teneniko aloha de ny fanaratsiana aloha de efa teneniko foana hoe ny tsara no aratsiana fa tsy misy ratsy aratsiana zany de eo am'le fahatsaran'le olona zany no hitondrany fanaratsiana satria maninona izy manaratsy azy tsy manana n'lay hatsarana afaka mihoatra n'lay olona ratsiana izy de zay no mahatonga azy manaratsy foana ao anatin'ny vanim-potoana tena hoe andro vitsy melohany atrehana fifidianana moa tsika izao iada resantsika betsaka kokoa atao anaty fandaharana ny mahakasika ny filatsahako fidiana eto Antananarivo fa tsy arotry izy mianadany tsy resaka kely ny zavatra mitranga tany amin'ny faritra Ambohidratrimo iny zay ny candidat zay everina ao candidat mpanjakana mihitsy omaly moa zany de nandehabe ny resaka teny amin'ny tambazotra ny amin'ny hoe tratra tao aminy anankiray amin'ireo omby zay very ary efa maty satria hoe nomana nanaovana propagande androany dia toa efa nivoaka ny ely ihany ny vaovao hoe tratra avokoa reo omby rehetrarehetra tsy hita tao aminazy lay eo zany tena hoe ilay fanaovana politika mihitsy no lasa mampanontany tena hoe karazan'olona manahoana ny mendrika ho fidiana sy apetraka eo raha misy olona mendrika hitanao fa mahavita tsara le andraikitra de soketaina amina lova tsy mifindra sy ny sisa fa ity tena zavatra hafa mihitsy nefa de hoentina anasoketana n'ilay candidat hoentiko ilazana zany rehefa mahavita azy le olona anankiray tsy olana zay endrika sy hoe zanakiza sy nateraka izy rehefa mahavita zavatra fa ny tena loza de tsy misy hoe ny fandovana fa de mifamindra ny toetra ratsy mahagaga ary de endrika tahaka izany no ahitana amin'ny akamaroan'ireo milaza azy io candidat mpanjakana tsetsatsetsatsyaritra iny fa zao ankoatran'le fizarana zavatra zay everina hoe stratégie hoentiny eo anivony fitondram-panjakana ampiakarana ny kotiny eo ihany koa ny fanaratsiana zay ataony aty amin'ny mpifanandrina aminy zay lazaiko foana hoe tsy mifanaratsiana na fidiabolizena ny hafa akory no mampadio ny olona anankiray zay efa miaina ao anatin'ny fahamaizinana sy ny tsy mazava fa ny anankiray fahatelo zay tena mahabe resaka iada de ty resaka ordonnance ity tena hoe
araky nyresantsika teto tamin'ny farany de efa nitarina tamin'ny 4 Desambra teo ilay izy aiza hoaiza hatramin'izao raha ny fahitako azy mbola tsy manana listre fifidianana définitif tsika navoaka ny anivon'ny senia ny ordonnance navoaka farany teo misy manoratra ny anaty tambazotra any tena hoe amanetsiny ireo ordonnance efa navoaka misy aza moa namana zay tsy nahazo sary moa fa de nahita mihitsy any anatin'ireny bureau-mpanjakana samy hafa reny no manangona karapanondry karakarana an'ilay ordonnance tiaka ny hevitra ao manoloana an'izany tsy fanaran-dalàna rehetra izany amin'izao tena hoe andro vitsy mialohan'ny fifidianana izao ya amafisoko otrany zany aloha fa ny atao hoe alabato dia ny fampitomboana nisan'ny baton'olona kandida anankiray amin'ny fomba tsy ara-dalàna alabato zay no atao hoe alabato ohatra hoe zato ny azony de ataonao lasa arivo de fa alabato zany ohatra hoe io fampitomboana nisan'ny olona io nisan'ny mpifidy de ahafahana ny olona alefa hifidy an'le kandida amin'ny fomba tsy ara-dalàna de efa alabato hoe izay no mampatahotra amin'ity resaka ordonnance ty satria ty ordonnance ty zany ny tena olana aminy de izao tsy mazava ilay hoe fakana lay taratasy eo amin'ny seni hoe tsy voasoratra ao anaty liste électorale tsy voasoratra ho isan'ny mpifidy ve le olona sa tsy voasoratra ao anatin'ny listy mpifidianana satria raha nifidy izy tamin'ny filohan'ny repoblika voasoratra ny ananinaninany izy mety tany Majunga izy tany Dego izy nifidy zao izy eto Antananarivo de raha ijerena ny listy mpifidianana ho an'ny mairie Antananarivo de tsy voasoratra ao fa izy zay hoe le omen'ny seni io sa hoe tsy voasoratra mihitsy tao anaty listy tsy mazava zany ho an'ny seni amin'io resaka io tsy mazava ary zay tena tsy fahanazavana mihitsy satria raha ny tena marina rehefa voasoratra ao ho isan'ny mpifidy ny olona anankiray zany dia tsy tokony mitsony izy ilazainao fa tsy mbola voasoratra satria efa voasoratra izy fa mety ny famondrana ny anarany makao amin'ilay liste électorale liste amin'ilay farim-pifidianana iny fotsiny no afaka atao nefa nyzany tsy ilaina ordonnance fa lalàna ny tokony navoaka anaovana an'izany zany ahafahana mamatika an'izany zavatra zany satria raha izany no akana ordonnance de tsy mifanaraka amin'ny principe de droit mihitsy satria ny olona efa voasoratra izy fa tsy hoe anisan'le hoe latsaka ny anarany de izay ny manahirana amin'io fa vao maika manahirana hoe tsy manazava zany ny seni hoe inona lay antony tena natonga azy nampiembotra an'lay famaranana an'le izy makato amin'ny 4 Desambra tsy azavainy hatramin'ny androany izany nanery azy inona ny zavatra manery azy anisaka an'io satria raha miara-mahity tsika zao ny électoral mihitsy tena ohatrany hoe marisarisa ny vahoaka tsy re tsaika ny vahoaka anatin'le izy tsy mare anao olona midradradratra hoe zay mbola tsy voasoratra fa aembory io zavatra io kanefa izy de tena nandray fanapahan-kevitra entitra hoe ho aembotra le izy zay zavatra zay zany mbola tena tsy mazava koa akoatran'izay nefa le fepotona de io iarahantsika mahita io ilay 20 andro tenenina hoe anaraha maso ny tsirairay eo voasoratra marina ao an'listy mpifidianana ve sa tsisy tsony zany satria eritreretra fa efa firitsika androany firy andro sisa ny anarany raha sendra am'izao zany no alatsaky ny seni ny anarany taraiky tsy afaka mifidy izy tsy voatery efa voasoratra tao anao teo de mbola ao ny anaranao zany nge mampiaya amin'io misy olona mety alatsany ny anarany de mety toaviny fotoam-pifidianana de hoe tonga anao de zay tsy voasoratra zay tsy voasoratra tao atao tsy atonay ny anarana tsy atonay ny anarana jerena misy olona nefa le nahazo ordonnance reny lasa tafiditra any anaty liste any zay mariaka etona fa ny olona nahazo ordonnance zany de tokony anaty liste fanampony zany fa tsy anatin'ny liste électorale mihitsy izany koa mila jeren'ny vahoaka tsara io tena tsy mazava mihitsy ny seni amin'io amiko tena tsy mazava ary tokony tondra fanazavana mazava tsara izy fa raha izao fandehan'izao aloha de tsy manaraka ny lalàna tsony zava-misy tsy ao anatin'ilay atao hoe état de droit tsika tsy feno ny zon'ny olona amin'ilay fanataitanana ny fifidianana mety ho ara-dalàna le izy fa tsy fahafenony zo zay no atao tsy ao anatin'ilay état de droit tsika de izay zavatra zay zany tena manahirana amin'ity fifidianana ty fa zany ndray miteny hoe ny vahoaka zany satria misy fahefam-panjakana eo misy fahefam-panjakana eo ary fahefam-panjakana io ankehitriny de fa hita taratra fa manao an'ilay hoe appui de pouvoir na fanarorotam-pahefana de io tsindry am'le fanarorotam-pahefana io no mahatonga an'izany satria anisan'ny fanarorotam-pahefana nge zany hoe fanampiana avy any amin'ny fidy zarainao amin'ny anaran'ny fikambanana na amin'ny anaranao da rehefa any fidy izy de tokony amin'ny fidy any ary tokony azava ary tsy tokony olona ny manao propagandy fampielezan-kevitra ho ana kandida anankiray no mandray anjara amin'le fizarana n'lay izy satria lasa mifangaro zany ary tena fisehoana mihitsiny hoe
izay no mizarana azy ny tena aloha zao a de ilay filoham-pirenena tena ny anaran'ilay filoham-pirenena no entin'ilay candidat-mpanjakana hampandresena lahatra ny vahoaka hifidy azy satria raha mieno lay irinareo na inona de ny anaran'ilay filoham-pirenena foana no miverimberinao dikan'izany tena tsy mety mahitsy raha izy no mizara lay fa tokony fidy ihany no mizarana azy rehefa hoe volana tokanao amin'izany le izy tsy le olona namenga tsy afaka menao tsiny hoe fa manina no ekenareo kefa nomeny le izy hoe io zareo de ny fotoana ny zarana azy nge no ny kajiana ho ao anatiny zao fotoam-pifidianana zao e de mazava satria betsaka ny tahotra tsy areseny ny fitondrana andreo ny fifidianana ty vahoaka de fifidianana roa ny vokatra andrasana aminy dia ny fahalaniny be ny tanàna ray fa ny faharoa tena goavana de hoe raha ohatra ka vitsy ny mifidy ny candidat-mpanjakana am'ty de efa marefo tanteraka lay fanjakana zany de izay zavatra zay no atahorana mafy zany atahorana mafy satria za mino fa ianareo tsy nandeha ny fidy rehetrarehetra reo tonga hifidy ianareo satria ny fahatongavanareo mifidy fotsy anao de efa zava-dehibe hoe tonga mifidy ianareo a nananao vatomaty nanao nanao vahinareo fa tonga nampiakatra n'le taux de participation eo no hijerena hoe andrefesana hoe mbola maro ve ny olona makasitraka ilay fitondrana de izay zavatra zay no etsona ny vahoaka hoe mijoro fa ny fijoroanareo farany de hoe tena afaka ve nareo hanara-maso ny safidim-bahoaka na nanao vatomaty ary anao de safidinao ny vatomaty arao maso mba tsy ho simba zay vokatra tedavinao zay mba tsisy alabato be mba tsisy ianina satria ny fijoroan'ny fahefan'ny vahoaka ihany sisany no afaka mandresy ny fahefan'ny vola sy ny fahefan'ny fahefana ao anatin'izao fiatrehana fifidianana zao isan'ny resahan'ny filora valomanana tatoato le resaka lalàna manasazy satria marina tokoa fa raha mangala-bato zany ianao fototeniny zany ala-bato zany alatra zany hoe misy lalàna zany a manasazy an'izany eloka zany raha atao hoe eloka be vava mihitsy zany a eo anatrehan'ny tany amamonina zany hoe mangalatra vaton'olona ianao a mba hahafahanao mandresy ty resaka kely mikasika an'izay ada hoe manahoana sy manahoana ny tokony ho fipetraka zay mba hahafahana misarika ny sain'ireo mitady ho alaim-panahy anao an'izany resaka hoe anaiky aloha voalohany indrindra sy anao an'izany resaka hoe fanodikodinana safidim-bahoaka zany satria na tiana na tsy tiana ny resaka mandeha am'izao fotoana zao de hoe misy olona avy any ivelany a terena hifidy atao Antananarivo na tambatambazana na omena vola mihitsy hifidy atao Antananarivo manahoana sy manahoana ny tokony resahana mikasika an'izay ny tena izy zany de tena tsara fantarin'lay olona hoe anisany voafaritra ao anatin'ny eloka ny fisoratana anarana indroa anatin'lisy mpifidianana ohatra ianao efa nifidy ianao tany Mazanga voasoratra tany ianao a de makaty Antananarivo anao aty milaza hoe za tsy voasoratra fa aka ordonnance de izay zavatra zay manao an'le faux et usage de faux en écriture publique zay raha ohatra izy na avy etsy Itosy izy voasoratra ny Itosy izy tokony hifidy any izy nefa de makaty Antananarivo izy zany de tsy voasoratra ty Antananarivo izy fa hifidy aty Antananarivo de tsy azo ny ataony mihitsy ny misoratra anarana fanoroany zay zany le fisoratana anarana fanoroany zay zany zay tena satria tena finiavana zany anao faux en écriture publique zay zavatra zay de izay zavatra zay tena mampigahatra zay tsy de amin'ny fifidianana zay zany anisany zany fa akoatran'izay de ny fampiasana karapanondro sandoka za zany tena miteny mihitsy ary zay manko ny ako mahatonga sarotiny mihitsy hoe le lalàna nge eto amintsika tsy voafehy tsara zany le resaka am'le fifidianana satria nany délégué tsy afaka manara-maso ny karapanondron'le olona mifidy sy ny karazana fa io karapanondro io fantatra foana rehefa sandoka ny fampiasana karapanondro sandoka ny fampiasana an'ireny karapifidianana sandoka ireny zany ny fanaovana tsokombakomba samy mahafantatra zao na le olona eo amin'ny bureau de vote eo a na le olona tonga hoe tsy ty olona ty nysoratra anatin'ty karapanondro ty fa mampiseho fotsiny de mody ekena eo de manao nosony eo de lasa lefa le olona mandeha mifidy ireny zavatra reny tsokombakomba reny tena misy gadra reny ka nareo alay-panahy manao an'ireny zavatra reny tandremo fa tsisy anavitra anareo raha tratra ianareo zany ary za zany miteny amin'ny vahoaka misy fotoana miteny hoe le fakana sary reny tsy ara-dalàna ary indrindra fa hoe tsy eken'ny lalàna fa za miteny anareo hoe alay visary dolo daholo zay hitanareo fa tsy mety rehetrarehetra alay visary mety ho tsy ara-dalàna izy androany fa mipetraka ho tantara
pirofo ny tantara zany afaka avoakatsika foana l izy a rehefa avy eo hoe zao ny zava-nisy marina tamin'iny fifidianana iny na tsy hoekeny lalàna raha ny fahamarinana iny a araky ny lalàna nasazinan'le olona tsy maninona alaivo sary daholo zay manana tablety zay manana telefona tsaratsara rehetrarehetra alaivo daholo na ny pv alaivo sary na ny afisazy ataon'ny président ny fokotany atao na ny fiatsika hafahafa rehetrarehetra miseho rehetrarehetra alaivo sary daholo aloha ataontsika arsiva fa iny mipetraka ho an'ny tantara ho fanamarinana ho an'ny tantara rehefa tsy eken'ny fitsarana ho fahamarinana eo anatrehan'ny lalàna. Ny zava-misy moa izy mianadary anisany efa noirahirana matetika eto anivony atokotiko Madagasikara dia ilay hoe ilay corruption électorale arak'ilay voambolana nilazanao azy tery am-piandohana mihitsy no tena saziany lalàna. Iny no ohatry ny tena tiako hidirana lalina kely vetivety fotsiny miada hoe inona exactement zany no sazy miandry andreo olona nresahanao teo ohatra ilay hoe mimi misy soratra indroa ao anaty lisam-pifidianana le corruption rehetrarehetra kolokolo ao amin'ny lafin'ny fifidianana fanodidina safidim-bahoaka inona le tena sazy miandrenireny olo ireny mba misy hitandremandrehetra ihany koa zany sy misy ahafahany rehetra mandray andraikitra amin'ny fanaraha-maso hoe mendrika sazy tahaka izao ty olona nanao zavatra ohatr'izao ty. Ny eloka ange de mitovy foana zany ny eloka rehetrarehetra rehefa manao corruption anao de mitovy ny eloka tena sazy miantra aminao misy efa taona misy hatramin'ny 10 taona 20 taona hatramin'ny maiziny arakaraka ilay karaza-keloka zany fa ilay izy zany a ny olana kely amintsika fotsiny le fanaporofona an'le corruption tena sarotra be satria ny corruption efa lasa zay anao vao eo ampanaovana azy le olona de any fa anisan'ny corruption ny hoe omenao zao de efa iarahantsika mahita zao hoe misy olona zany a omena zavatra mba hifidy anao nefa tena le safidin'le olona mihitsy ny hoe tsy zay zany le amin'ny fomba demokratika ny demokrasia zany aloha eto Madagasikara tsisy mihitsy amin'ny élection ny tany républicaine no mahatonga atsika manao fifidianana fa ny hoe élection hoe tsika ve manao élection démocrate tena tsisy an'izany satria misy mihitsy ireo olona zany tambazana le olona hoe ity mahazo an'izao nareo ny tena rehany sofoky sy natrehako zany de hoe fideo ny candidat mpanjakana eto amin'ny faritra misy atsika ity fa efa azotsika ny vatsy tosika fameno sy ny vatsotsindro tongava amin'ny soratra anarana zay mbola tsy amin'ny soratra anarana fa ataotsika zay hifidy ny candidat mpanjakana tsika mba hahafahantsika misindraka tanteraka izany zany efa corruption zany hoe namena zavatra le olona omena vola le olona ampanantenana an'izao le olona ary le izy io fanaovana ohatra hoe tena misy marina lay vola zarainy tena misy marina lay zavatra zarainy io raha tsika mahita io de mitairina amin'io ny olona zany de lasa any fa le izy le fomba fanaporofonany le corruption zany no tokony hitadiavantsika lalana mazava tsara mihitsy hoe zao ny fomba fanameloana an'le corruption mba hatratrarana azy fa ny sazy tena enjana be daholo. Iresaka ny andro mpifidianana tsika ny andro 11 Desambra izay anatanterahana fifidianana ben'ny tanàna sy mpandrontsaina efa naverimberitsika foana tato anaty fandaharana namana iada ny andeha ataontsika hoe fiatsika tokony hananan'ny olom-pirenena ny mpifidy fa tokony hamafisitsika amin'izao fotoana farany anarahantsika ny fandaharana sahila zao mialohan'ny fifidianana zao hoe inona ary ny tokony ataon'ny olom-pirenena efa nresaka teo hoe tonga de alaivo sary mba ho ampiasaina aloha atao archive na de hoe araky ny lalàna raha hoe mety hisy fisalasalana ny amin'ny ahafahana mampiasa azy sy ny sisa fa akoatran'izay ihany koa inona koa zany ny tokony ataon'ny io zany tena ilazako ny vahoaka mihitsiny zany zay ho any tenako hoe navaty fotsiny navaty maty ary nataonao any rehefa tonga mifidy anao de tsara fa ny fiarovana an'izay zay soana ataonao zay zany dia ilaina mila fanampiana be mahitsiny ny atao hoe délégué ny candidat amin'ny fotoana io satria ny délégué ny bureau de vote de ao anaty bureau de vote any zany no manana izay fahafahana tena manara-maso zay anefany misy fietsika hafa akoatran'izay ivelan'ny bureau de vote ao anatin'ilay centre de vote indrindra fa ny any ivelany io centre de vote io mihitsiny any ivelan'ny faritry ny fianana mihitsiny misy an'ireny de reny zavatra reny zany ny ilaina ny vahoaka reny hoe tongava mba mijery na tsy tonga any am'le bureau mpifidianana ary anao fa efa vita ny fifidiananao fa eny amin'ny manodidina ny tanànanao eny amin'ny elakelatrano rehetrarehetra eny jerena daholo satria any iny no anateran'lay mpifidy an'lay bulletin avy nanao safidy izy de bulletin
madio no entiny mivoaka avany fa le bulletin nentiny tany efa nisy courant entiny noarotsana de ino no iverenany io akany an'ilay vola ray alina ariary am'lay olona manome anazy zany de reny fiatsika reny zany le teneniko hoe alaina sary satria izany ny anisan'ny pratika fangalaram-bato monsieur be deaibe tamin'ny fifidianana solom-bavambahoaka teo de reny zany tsy maintsy tsy ny délégué ny bureau de vote mihitsy no araka an'izany na de fa le vahoaka mihitsy zany no afaka anara-maso an'izany satria any an'elakelatrano rehetrarehetra any zany zavatra zany no miseho fa ny délégué koa de tokony anaraka tsara ny antsipria ny fatongavana amin'ny fotoana ny fifidianana indrindra ohatra ny hoe fatongavana amin'ny dimy maraina ny fetrihana ny asa rehetrarehetra fa raha tsy zany de lasan'ireo fotsiny de ny tena ilaina de rehefa anomboka anakatona n'lay enveloppe tsy afaka angalarina iny ny filaza azy dia manomboka eo zany de fanarahana an'iny fivoka-pifidianana iny hatrany amin'ny toerana rehetrarehetra zay anaovana ny dépouillement ao anatin'izay fiatriana fifidianana zay moa iada hatramin'izay ianao teto de ny vahiny amin'ny mpanao politika amin'ny manam-pahaizana manokana mahakasika ny lalam-pifidianana fa eto amin'ny maha-olom-pirenenanao te iaino ny fanentanana avy aminao mahakasika ny candidatsika moa zany de nilarana faefatra Tojo Ravalomanana ary eo ihany koa ilay famporisihana ny olona andeha hifidy satria araka ny resantsika ombenombeny de hoe ny hamaro ny olona handeha hifidy no tena anisan'ny andrandraitsika mafy anisan'ny ampinga hoentina miady manoloana nyty resaka alabato fiosoka maro mandidina ny fifidianana ity ka zao ngamba ny voasamby vao tena aheno anao anentana ao anatin'izany fanentana ny olona hifidy ny candidatsika Tojo Ravalomanana izany ya ny ange tena misy étape telo mihitsy zany ny ana le faniriko hoe voalohany dia ny isin'ny fifidianana madio mangarahara andraisany rehetrarehetra anjara mba hahafahany rehetra anaiky ny voka-pifidianana ka handray voka-pifidianana ampahendreny sy ampitonina ny vahoaka malagasy zay ny voalohany de zay ny mahatonga namanetana ny olona hoe tonga avy ianareo mifidy ara-maso tsara ny fifidianana ny am'izay ny faharoa de ny hoe mba ndray kosany le olona rehefa mba nanana an'izay safidin'zay de mba ho voaharo tsara le safidiny le olona zany le fikambanana rehetrarehetra tsy tokony hiady fa tsy tokony samy afeny olonany tsy zay le mahatonga le hoe tsy tokony isy ny fifanaratsiana tsy tokony isy ny fiampiatsiana ady ny fandrovitana fisin'ny hafa ny fanaovana an'izao reny nge tena ratsy le fanaratsy manko mbola ambava fotsiny fa misy tena mifampitora baty misy mametaka visy de mifampitora tsy isindreny zavatra reny zay ny fa ny fahatelo koa amin'ny maha-olom-pirenena de manana ny safidiko ako de manahitana nareo Antananarivo renivohitra ifidy ny candidat ny team Tojo Ravalomanana zany zay ny anan'le izy mampirisika anareo fa tsy ampy amiko koa zay hoe nifidy ny candidat zay fotsiny anareo tsy ampy zay tena miteny anareo hoe za ifidy ny Tojo Ravalomanana any de lasa nareo mifidy de fomarainy nareo amin'ny dimy de lasa any de tonga any de vita de lasa de verynareo de misakafo de tena nifidiko tsy ampy zay tsy ampy zay fa mihina araha-maso zay safidy nataonao zay mila ianao miteny ny olona manodidina anao rehetrarehetra hoe andao hifidy fandraisanao anjara amin'ny fiainam-pirenena mandehana mifidy zay anisan'ny zava-dehibe de ny farany miara-mirona mba mifalifaly manatrika ny fifanitsam-bato mifanatrehana ny voka-pifidianana rehetrarehetra ny fanaterana azy fanatrehana ny dépouillement fa zao kosany miteny anareo mpavondrona rehetrarehetra zany indrindra nareo mahakasika ny ataontsika eo mikarakara ny campagne électorale rehetrarehetra zao ao am'le fanaraha-maso fa manomboka hatreo am'ilay fivoahany voka-pifidianana eo amin'ny bureau de vote mpanjakana eo amin'ny bureau de vote kosa nefany hatreo nge ny farany fahefany ny délégué ny bureau de vote de fatary tsara fa mivadika olotsotra izy rehefa avoaka eo de mila ny organisation an'ilay fikambanana nanohana an'ilay candidat zany tena mijoro mazava tsara ary za miteny mihitsy hoe tokony eo no andraisana an'le fepetra rehefa hoe tsy anina de hoe maka huissier mifanaraha-maso na de huissier anakirairany mba manaraka an'le izy atrakany sy andavany mihitsy mba hahafahana tena hoe mampanjaka ny fahamarinana fa eo tena misy fangalaram-bato enjana be eo ary misy foany eo rehefa hitany olona fa miana any ianao tsy isy mpanara-maso izy afaka manao zay tiana ataony izy de eo no ataony le zavatra rehetrarehetra ka de mirary soanareo mirary anareo rehetrarehetra vita fifidianana milamitsika de za zany mitenanareo mifidy ny Tojo Ravalomanana antsika amin'io nakasitraka anao iada
eto Ambanimasina eto moa ny flyers vaovao iresahana amintsika mpanaraka ny fandarana sahila zao fa miovaova hatrany tsy hoe miovaova hoe miovaova mivady telo le tiako resahana fa miova foana zany ilay flyers tonga any amintsika tamin'ny voalohany le izy le grande ligne na le hoe teboka tena hoe mila resahana fotsiny hoe foto-drafitrasa ny lalana ny tsena sy ny sisa rehefa avy eo le izy lasa nivoatra hoe inona indray ny antsiprian'ilay hotaterahan'ny candidat zany a amin'ny teboka isan'isany avy dia arak'izao ahitantsika anazy zao rehefa avy eo indray a dia mivoatra amin'ity zao ngamba ny flyers fahatelo ato indray zany zao sary ny mpanolontsaina rehetra miara-dalana amin'ny candidat Tojo Ravalomanana dia ato anatin'ity flyers fahatelo ity itenenana amintsika zany hoe mandeha mangarahara tanteraka zany ary tsy misy afempenina amintsika mpifidy mihitsy ny hoe manahoana sy manahoana ny tetikasa manahoana sy manahoana koa ireo olona ray lisitra amin'izany candidat Tojo Ravalomanana zany ka ny tenako sy namana Lira Faralamo dia ato anatin'ny listre ny conseiller namana Lira Faralamo amin'ny listre ny conseiller ny 5e arrondissement ny tenako amin'ny 6e arrondissement dia manentana antsika satria ity no fandarana farany ao alohan'ny fifidianana ifidy ny candidat larana faha-efatra Tojo Ravalomanana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna izay ohatra antsika amin'ny 1 Desambra namana Lira Faralamo. Minao fa ampy sy feno zay afatra izay saingy fanavatrafatra tsika eto fandarana farany alohan'ny fifidianana izy ity dia hoy aho hoe ampy angamba izay ny fotoana nanekena ny fampahantrana ny vahoaka malagasy ampy ny fotoana nanabadona satria tena fanabadona ny hoe atao zao fizarana rehetra izao entina nodinana ny safidy sy ny sisa ampy koa ny tena olom-pirenena tia tanindrazana marina dia vonina handray andraikitra tena mandray ny anjara andraikiny a hoentina hanovana izany firenena izany fanovana sy fanantenana raha teo no anisany atao hoe ambety teny sy foto-kevitra hijoroan'ny candidatsika larana faha-efatra Tojo Ravalomanana ka dia takizay nataony ada teo dia mafisiko ny any voalohany dia izao tena miazaka za mandeha mamonjy ny baom-pifidianana ary vitao maraina ny fandrotsahanao ny vatonao satria rehefa tsy fidy ianao dia araky ny nambaran'ny candidat Tojo Ravalomanana dia ny olon-kafany no hifidy eo amin'ny toeranao ary aka izany zonao aneo ny hevitrao zany ny anankiray faharoa dia izao hoe tsy ampy ny fandehananao mifidy fotsiny fa entany no manodidina anao rehetrarehetra tsy ray tsy roa tsy telo fa arak'izay tratranao dia ento izy ireny anefa ny adidiny amin'izany aneo ny safidin'izany ary ny fahatelo izay safidy mbola tsy niovaova tsy nivadibadika ary tsy hiova mihitsy dia ny fanentanana antsika hoe Tojo Ravalomanana larana faha-efatra ihany no candidat hitondra fanovana sy fanantenana ao Antananarivo ny tenako Lira Faralamo izay sady candidat mpanolontsaina rahateo dia hifidy Tojo Ravalomanana dia inoko fa ianao koa torak'izany izay Clémence Rarinirina no amaranako ny teniko amin'ity alina ity mametraka ny mandram-piona mirary soa mitondra ambavaka tsika ny fizotry ny fifidianana satria ratsy Jehova no manao ny trano dia miasa foana ny mpanao trano ratsy Jehova no miambina ny tanàna dia miaritory foana ny mpiambina ary miezaka rehetra ataontsika dia limité ao amin'ny maha-olombelona antsika rery ihany fa Andriamanitra ny tompony teny farany aka dia aza adino ny mametraka ambavaka ny firenentsika amin'izao vanim-potoana mivaivay hiatrehantsika rehetra ny fifidianana izao tomboko lahy sy tomboko vavy izay ihany koa no manakatona ny fandaharantsika tamin'ity alina ity ankasitrahana ianao nanaraka hatramin'ny farany dia inona sy antenaina fa eny akanjy eny tsika no eona ampifaliana aoriany farenesana ny voka-pifidianana mandram-piona tompoko dia izay ihany koa ary no amaranana ary ny fandarana sahila zao tamin'ity alina ity feno dia feno izay fanentanana sy toromarika izay nomena tato anatin'ny fandarana tamin'ity alina ity fanamafisana fotsiny ho antsika dia rapitso eny Analamahitsy indray eny boriboritany fadimy no anatanterahana ny toy ny fampelezan-kevitra ho an'ny candidat Ravalomanana Tojo ka eny Analamahitsy zany no fotoana rapitso amin'ny folora araka io fampahafantarana efa hitanareo mipetraka eo amin'ny fahitalavitra io ka dia tongava maro foana tsika hanehoana zany hoe firaisan-kina firaisan-tsaina ao anatin'izany fiatrehanany fifidianana izany ka dia mametraka mandram-piona ho amin'ny manaraka ary tompoko lahy sy tompoko vavy